Makasitraka tokolasy tompivavy ary miarabantsika rehetra tapavory ato anatin'ity efitrano ity hitafa sy resaka amin'ny candidat isika candidat zay ataontsika hoe mbola tsy drodriky ny 20 andro tao anatin'izay fampelezan-kevitra zay ary mbola midiana tsara hiatrika izany 20 Mai izany anaovana ny latsabato araka ny nambara teo dia telo mirahalahy zay no hifanatrika amin'izy ireo eto hitafa hiresaka ary makasitraka ihany koa tamin'izao fotoana no manana izao mba ahafahana iaona amireto vahoaka hifanatry tava atao anatin'ity efitrano malalaka ity amin'ity fotoana maraparanana madiva hifarana ny fampelezan-kevitra handresendahatra ny mpifidy efa tsy mila resendina lahatra ngamba aloha fa efa tena ao anatiny atao hoe fahafantarana ny candidat larana fahatelo ny vahoaka ny Toamasina district ny Toamasina voalohany amin'izao fotoana izao efa fantatsika ny vahiny fantatrareo izay mpanolotra omentsika ny solirina Patrick Avetrany aloha ary hirosona amin'izao votoantiny ny fandarantsika izy eny tokolasy tompivavy araka ny fanambarany namana Bruno Temo zany dia ny candidat mitondra ny larana fahatelo dia ny candidat natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina na ny Irmar no vahiny ao anatin'ity resadresaka ao anatin'izao fotoana ny famaraparanana ny fampelezan-kevitra amin'ny fidianana sy ny mavamboaka zay atao amin'ny fa 7 ny volana Mai ho avy izao ankoatran'ireo candidat efatra reto moa zany dia anisan'ny manatrika azy reto ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mpanohana ny reto candidat larana fahatelo reto ny fantinana ngamba no apetrako avy hatrany satria alohan'izay fantinana ngamba dia miarahaba anareo anatin'ny fandarana miarahaba anareo telo mirahalahy izay mpanao gazety Tongeto miarahaba ny olo maventy jiaby loloavina tampony loha zay tonga eto indrindra fa miarahaba antsika jiaby zay mpanohana ato anaty efitra ary indrindra ny vahoaka ny Tamatavy izay ilofosantsika ny fampandrosoana ny Tamatavy iarahamanana miarabanao Zamanjaza miaraba Patrick miaraba antsika jiaby mpanolotra miaraba antsika jiaby magnano korlaly mbola tsara dia tsy adiny koa miaraba antsika jiaby indrindra fa ny vahoaka ny Toamasina na tratra ny Pentecote moa fantatsika fa dia ny rotsahany fanahy masina Andriamanitra tokana olona telo izay mianada eto dia candidat larana fahatelo dia mbola magnamafy zany mba hitondra antsika any amin'ny fandresena izay larana fahatelo zay ngamba ny ela fa dia iroso avy hatrany ao anatin'ny fanontaniana antsikany ao anatin'izao resadresaka amin'ny reto candidat larana fahatelo reto mamaraparana ny fotoanany fampelezan-kevitra atsika amin'izao fotoana izao ahoana ny fahitanareo ny fampelezan-kevitra zay nataonareo tena nevy ny fokotany tamin'ny toerana zay nanaovana zay fampelezan-kevitra zay fahitanareo anazy mety resy lahatra fidinareo ve reo olona zay marobe niara-dita amireo sa andeha hijery anareo fotsiny raha ohatra ka ny fampelezan-kevitra aloha ny atao no koranina dia alefa sahady ny fisaorana ho an'ny vahoaka ny Toamasina na ireto mpanohana tsy miala reto ray aman-dreny magnome fankahirezana fa indrindra ny vahoaka jiaby eran'ny fokontany sy ny arrondissement zay nandritran'izay 10 andro mahery nananovana fampelezan-kevitra zegny dia nampiseho fa mahazo ny raha am'izao ny vahoaka ny Toamasina mampiseho fa na ino ny mety ho tsikera ataon'ny sasany dia resy lahatra ny vahoaka ny Toamasina fa raha fampandrosoana no koranina dia ny candidat numéro 3 zay natolotra isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina no ametrahany ny fanantenana sy ny fitokisana zay ny zavatra hita nandritran'izegny fotoana ny dinana isam-pokontany tany amin'ny arrondissement ary mbola vao tambadiko nomaly antsika miaraka tany am-pagnalana zay le tsy tia dia nieritreritra hoe tsisy olona hivoaka tragno amin'ny andro morana be ty fa ino ka roabolana antsika igny ovy aniry tsy tambato zazanjary tsy tantsitsika dia tonga marobe ny vahoaka ny Toamasina angamba raha ohatra ka olona
andeha itoa omby maty foagna na itoa resaka foagna tsy ala tragno amin'ny andro morana be igny fa noho ny fitiavana ka zay ekeo zany a dia mandigny fandresena amin'ny 29 mai satria fitia mifamaly ny any mama jeune sy zamanjaza miaraka amin'ny vahoaka ny Toamasina. Ombako manana aloha ny firarintsoa amin'ny fetiny Pentecosta teo ary iarako manoana koa ny hevitry zamanjaza amin'ny fahitana ny fifankatiavana misy amin'ny mama jeune mifagnampy amin'ny zamanjaza tonga de action fampandrosoana ny Tamatave satria araky ny koragniny takeo dia raha andro ratsy tatoato zay zahay mitety fokotany agnatin'ny arrondissement de raha tsika malala porofoitsika amin'ny sary amin'ny vidéo jiaby ny abetsaky ny olona ny amaroan'olona magnotrona ary ny tegna mahagaga de zao agnatin'ny andro fiasana fa tsy mba hoe weekend matetika moko tsika tiketo rehefa magnano raha de hoe weekend mba mahazoazo olona fa na de andro fiasana aza andro fiasana be zao de mbola voro maro foagna ny olona izay midika zany fa mifankatia i mama jeune mifagnampy amin'ny zamanjaza tonga de action amin'ny fampandrosoana ny Tamatave mifankatia amin'ny vahoaka ny Tamatave zareo mahatoky anay zay koa mahatoky anjareo de mimbako manana zany ny hoe ny fiandrasana ny 29 mai sisa tavela fa mahatoky ny podroa izahay. Na vorolona foagna nareo tagnatin'ny fampelezan-kevitra nataonareo mo ve tafapaka tamin'ilay olona lay asa lay vinanasa na projet de société ny volavolainareo tagnatin'ny zao firotsako fidigna zao ary ahoana ny fomba agnatanterahana an'izany agnivon'ny fiarahamonina zay iaraha mahita fa miandry famovagna ary fampandrosoa i Toamasina amin'ny sehatra sy amin'ny toerana misy anazy amin'izao fotoagna zao tompoko. Ya araky ny koragninay agnatin'ny fampelezan-kevitra egny dia efa niasa mbola miasa ary vonin-kiasa matoa sahy mizaka hoe efa niasa de managna profo mivaingana araky ny tenin'ny mpitondra fivavahana vaizy hoe tsy mitory tsisy profo iarahantsika malala fa ny tegnako de nanomboka tamin'ny 2009 no nisehatra tagnatin'ny politika tanteraka de efa nagnano ny asana mpisolo vava na de mbola tsy solom-bavam-bahoaka ny Toamasina azy efa nisolo vava ny vahoaka ny Toamasina tamin'ny fiadivana tombotsoa ho an'ny tanàgnantsika araky ny koragniko ombienombeny hoe tsy alaka ohatra lavitra za fa i lameritsika io rehefa vita lameriny Tananarivo de nanindraha ny tsikilagny lameritsika tato seka nitotra de ny tegnako zao tam'izay nangataka tamin'ny filoha Rajoelina hoe mba amboary koa rô lamerinay tam'izay de ny rahantsika nahita koa fa nisy nanohitra ny fagnamboarana an'izany lamery zany ny antony tsy haiko hoe mety tsy tia fampandrosoana ny Tamatave ve fa ho anay manokana alongany dia tegna nanomboka tagny de efa niady amin'ny fampandrosoana ny Tamatave tsy laza ohatra hoe bazary be efa ravan'ny cyclone efa tegna efa mielakelaka foagna le tôle de sendra nandalo taty koa présidente am'izay de niaraka tamin'ny mpivarotra bazary be tao niady fagnamboarana ny bazary be fagnamboarana ny bazary dépôt nisy fizarana hôpitaly manara-penitra de niady babo koa tam'izany indrindra ma fa ilalana boulevard Ratsimilao-tsika ty za moa tsy solo vavany zamanjaza fa karakaran'izany koa izy amin'ny fiadivana tombotsoa ny Tamatave zay mbola ho zakeny akeo avekeo de zay no mahatonga anay zany hoe raha ny fiadivana ny tombotsoa ny Tamatave zany dia efatry ny ela ary notohizana foagna zany rehefa lany solombavam-bahoaka tamin'ny 2019 takeo zay sorako hatrany hatrany ny vahoaka ny Tamatave nametraka fitokisana
tamin'ny tegnako ary nitohizana zany tamin'ny alalan'ny volany Siady izay nagnanaovantsika tatitra ampay be maso tamin'ny 28 avril lasa takeo tamin'ny devant super U na Shoprite taloha nagnanaovana tatitra hoe ireto aby tompoko satria nareo ny patron-anay olomboafidy na olomboatendry anareo vahoaka dia nagnanaovana tatitra ny patron-tegna hoe ireto ny nampiasana ny volam-panjakana io ary atreto jusqu'à ny androandroana raha misy faetaeta ny vahoaka dia mandray an'izay etaeta zany ny sarotra moa zany agnatina propagandy tsy afaka magnano asa an-tegna fa fampelezan-kevitra natao fa eto zany dia manome tokony vahoaka ny Toamasina fa vita ny propagandy ty dia mitohy hatrany ny asantsika satria ambety teniko matetika hoe tonga de action rehefa magnano raha izay moa na tonga ny zandrilahy ilido tonga de action na regnan'igny ambety teny igny zareo syry mika agnalanjorofo dia nataonjareo fikambanana mihitsy le tonga de action satria tsy mahadigny raha ela zany mama jeune rehefa misy raha zany tokony atao tsy diasana ela fa tonga de action magnano ananjy ka izay fotopisainana zay zany no ilazako hoe mbola vonoky asa ho an'ny vahoaka ny Tamatavy patron-nay olomboafidy patron-nay olomboatendry fantina petrako manaraka ndraiky mba dia eo amin'ny candidat zamanjaza misy adimy ireo platsako fidina sombavamboaka atao anatin'ny district Toamasina voalohany anisan'izany anareo anatin'ny vovonana Irmara inona zany satria mety misy vahoaka mihenantsika amin'izao fotoana zao ary misy ihany koa mijery antsika amin'izao fotoana zao raha oharina amin'ireo candidat misy adimy ireo inona zany mety hoe tombony manokana ho an'ny vahoaka raiky na vahoaka maromaro mifidinareo misombavamboaka ny Toamasina voalohany inona kosa mety hoe vokadratsiny raha ohatra ka mifidy candidat hafa ankoatranareo re vahoaka ny Toamasina ya efa nazaveko fogna zany nazaveko fogna satria marobe ny azo agnazavana anazy fa antsika moa telo ihany raha koranitsika mitovy amin'le numéro telo ny voalohany maloha dia hoe ny fiaignana iainantsika zao tsy misy olona milaza fa hoe tonga lafatra ny fiaignana iainana zany hoe ny fitondram-panjakana ihany koa dia mahita fa misy ezaka marobe tokony amboarina amin'ny fiaignany vahoaka andavanandro raha mikoranatsika Toamasina aketo zao ohatra dia iarahantsika miaigna isan'andro iarahantsika mahita isan'andro ny haratsian'ny lalana fa ny raha koraniny amin'ny vahoaka dia hoe io lalana ratsy io le candidat afaka agny manakiana dia mitabataba zegny ny azony atao dia mijanona akeo efa elana io no ratsy dia efa ela zareo nanakihana fa ino raha nandesin zareo tsisy fa mijanona amin'ny fanakianana mijanona amin'ny tabataba mijanona amin'ny magnasahasaha ny fanjakana sy ny filoham-pirenena fa ny candidat numéro 3 mama jeune sy zamanjaza dia efa nikoraniko zanaka an-dragno mahatondra hafatra mahatondra ny etaetantsika ary karakorany mama jeune igny raha koraniny zany tsy mitory tsisy porofo nandrena zay mianada io dia nagnara-maso nangala faka ary nagnano tatitra tamin'ny vahoaka sahady fa ny lalana mampijaly antsika boulevard Ralahy Mongo miala avy amin'ny Jovena Mbalamanasy atraty amin'ny Saint-Paul mandalo Salazamay Bojafy bazar Valpesson amin'ny Melissa bazar Inkiriry dia manomboka ny asa manomboka satria zay no nitondra ny korana solom-bavambahoaka am-perinasa mama jeune gouverneur am-perinasa tamin'ny fotoanandrony zay no nitondra korana tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny filoha Rajoel mivantana nandesine nitety tomobile izy tamin'ny lalana ta Toamasina taketo nahita hoe maika reto asa jiaby reto
ka na mbola tsy vonona aza ny volan'ny fond routier dia atomboka io fa maika tsy matondra an'izany mpanohitra zany antony fidianana ny numéro 3 zanaka andrano dia matondra korana ary malaky ny baba mamaly fa tsy mianina ela ary eto a milaza magnaporofony zany eto raha misy tompony andraikitra amin'ny commune urbaine fa amaraigna dia mandeha ihany koa ny dépouillement any fagnamboarana ny lalana ato amin'ny rond-point maison de retraite mandalo amin'ny pont hôpital B amin'ilay varotan'olona koa igny mivoaka ry amin'ny route béton korana namboariny mama jeune sy manjaza be le zany matondra teny satria zanaka an-tragno ary ny lalana jiaby mampijaly antsika keto ary amin'ny 4 chemin amin'ny château d'eau mandeha amin'ny Verrerie mandeha aty Tanamborizano mivoaka ry Manangareza efa vita daholo ny étude ny kolasy satria nandalovana niaraka tamin'ny président daholo reo ny plaque relax mampijaly antsika mandeha ry andrano madio sy mivoaka ry amin'ny préfecture ka zay aloha ny voalohany dia candidat numéro 3 fidina satria amin'ny maha zanaka andramo anay natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny any rajoelina dia zay no matondra io olana io zany tsy mpanohitra mavahany io fa tsy maintsy miaraka amin'ny fanjakana ihany ary tsisy mpanohitra mavita raha zany ny mpanohitra dia mijanona amin'ny tsikera zay aloha voalohany fa raha vitan'zareo io fitiavan'zareo seza io fa namboarin'zareo fa ela io fa tsy vitan'zareo io zay aloha ny voalohany ny faharoa dia mifagnampy amin'ny raha koran'ny mama jeune takeo hoe zay ny reo ka olona efa taketo hatramin'izay miasa efatra taona aho nitantagna ny faritra Tsinanana fa saiko no mifaninana amin'ny candidat zay efa 5 taona nitantagna teto raha niasa vitako ho an'ny Tomasina efatra taona niteny nahatomboka foagna aloha ka hoe amin'ny lalana vitako nandritra ny za gouverneur any faritra teto Tomasina saiko ampatsiahivoko foagna fa rehefa miteny aho hoe lalana namboarin'ny gouverneur dia teny arana tamin'ny solombavam-bahoaka any Tomasina miara-miasa ny fitondrana le miara-miasa fa tsy le manohitra le manohitra tsy hitako le raha vitany fa le miara-miasa ny fitondrana dia zay zany ny fidianana le faharoa zay efa navita raha roke zay efa hita nivaingana ikorana solombavam-bahoaka tsika misy an'le vola tantagnana solombavam-bahoaka nagnano tatitra ane mama jeune hoe nenay tary aby ny vitanay tamin'ny volany siady mibolongana azo zapentagnana fa tsy hoe avonovony agnatina mizara épongerie mizara an'izao ary tsy hita le vaingan'le raha agnatina 10 taona fa niane zany dia le hoe tsy mitory tsisy porofo hoe misy lalana tagny a Verrerie nampijaly vahoaka tagnatin'ny 4 taona igny amin'ny Verrerie mora rano zaho gouverneur tamin'ny fotoan'androny izy solombavam-bahoaka am-perinasa dia natambatra ny financement ny solombavam-bahoaka sy ny faritra navitana ny lalana goudron a Verrerie efa elana izy simbe fa teza bolona reo tsy nagnano dia eto dia aherina anazy misy tsy mahazonona fa nagnano lalana pavé i mama jeune tagny andrano madio nagnano lalana pavé ihany koa zaho eo amin'ny scolopendre Valpesson lavalava mio izy le tsy mahay magnisy mivoaka jusqu'ary amin'ny vazaha gasy zay mangala ny fahasairanany ny vahoaka rehetra Tomasina indrindra moa fa miroborobo aby ny fiaignan'olona amin'igny 1151 sy magnodidina ankiriry avaratra ary ao amin'ny arrondissement Morarano dia ambara eto any koa fa tao amin'ny 2151 mama jeune nagnano béton dia tao amin'ny 2152 za nagnano pavé dia efa agnatin'ny programme nesy mama jeune tsara mafantatra zareo jiaby tsara ko fa afaka agny fa ny 2153
sy ny 2154 ndraiky ny programme-any am'y ka zay le antony faharoa zay efa nagnano mitovy lalana ny koraniko takeo e fa raha korana koa antsika agnatin'ny programme le faharoa ny resaka fagnazavana ny tanàna ty mba hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana de asanehany regny nizara cobra regny asanehany regny nanolo poto kakazo ny soloana poto vato regny misy candidat misandoka hoe asany ony regny moa tsy mahagaga efa mbarako fogna fa na tamin'ny andron'i Jesosy Kristy any hoe fa nisy mpaminany sandoka ka tsy mahagaga regny fa asany arahanay tamin'ny fitondram-panjakana regny de nitohizanay ny lampadera toro fokotany 730 efa nahazo anjarany daolo ary mbola tohizanay io lalam-pasika sy ny lalan-kely jiaby ataonay mazava mba andro fahalemana ity Tomasina ty fa indrindra ny fahatelo magnino candidat numéro 3 fidina fa sy ny sasany azalahy de tsy mba hitanareo ve hoe ity listra fahatelo ty no magneva député ny Tomasina mba zahano aloha ke satria nanino voalohany dia am'ireo candidat dimy reo sady efa mampatsiah iaho hoe rehefa mizahan'ilay bulletin unique anareo de io laharana fahatelo ihany no misy viavy io ihany no misy viavy satria rehefa hitondra teny zany antsika rehefa iangotongoto zany antsika rehefa hitaregna raha tsy amina reny marô zany amina reny malohaka zay de fa miavaka ne le candidat numéro 3 de izy anefa ny ambola ke koa naday ny zamanjaza makarakara hitanareo am'izay fa rehefa zananareo ihany koa io candidat dimy io de ity candidat numéro 3 ty no tanora maharaka le azakazaka TGV à grande vitesse zay ne tanora hitanareo aminay zao anareo ngamba nahita fa efa ho 10 andro zay zegny mbola tsy nalakaraka efa ho 10 andro ho an'izay manana archive de teo fogna zay nanomboka tamin'ny nametraka candidature tamin'ny 5 avril zay no efa nagnano pré campagne nitoy tamin'ny campagne sasany io ne antitra zareo de reraka de mipetrapetraka agny tsy maharaka an'le azakazaka nefa le fampandrosoana antsika ty fampandrosoana mila azakazaka satria efa maro loatra raha ny simban'zareo taloha de mila rattrapage be mila azakazaka candidat numéro 3 no mahavaly sy mahavaha ny olany Tomasina fantaniko ho anareo mianada macandidat larana fahatelo anareo voaresaka anareo agnatin'ny vinanasanareo ny resaka angovo ny resaka fagnamboaran-dalagna efa nitanisaina takeo fa tsy virenako tsony regny tsy voaresaka ny fampananasan'ny tanora ikeko fa tsy asanareo zany fa nivolavolan-dalàna tompoko de andraikitrareo zany tsy voaresaka anareo latrao ihany koa ny makasaka ny resaka olona manana fahasembanana ataonareo aiza reo olonareo rehefa tonga solom-bavambahoaka anareo ahoana ny volavolan-dalàna mba tolotra anareo makasaka an'izany social mbahoaka amin'ny ankapobeny mba hovina fampandrosona ny tanàna ny Tomasina amin'ny mahasolom-bavambahoaka ny Madagasikara ovofidy ny Tomasina anareo raisiko angamba satria amin'ny mahareny ana lasy teo ny resaka social zany zamanjaza koa magnano social sady ny tegna koa moa ampanetretena efa avy mba ministra ny mponina ihany ary agnisan'ny karakara ny vehivavy ny protection sociale ary indrindra moa zany fa ny olona manana fahasembanana volagninao zany de tagnatin'ny olona ny kolokoloin'ny ministerany mponina za mikoragna aketo amin'ny hoe vinanasa tamin'ny zaho député takeo igny am'izao moa zany hatram'izao za mbola député mbola tsy lany mandat mbola perinasa tamin'ny fiditsika takeo igny zany tiako tenenina dia nisy fotoana zaho niverina kely ministra ny mponina de tamin'ny fotoanan'igny de nisy lalàna volavolan-dalàna projet de loi tam'izay
mikasika ny violence basée sur le genre hoe ady amin'ny herisetra dia tagnatin'izay resaka volavolan-dalàna mikasika ny ady amin'ny herisetra zay io herisetra io zany tsy herisetra amin'ny viavy fogna fa na herisetra amin'ny lehilahy zay le genre tiana tenena tiako tenena aketo zany dia hoe na resaka fagnanaovana volavolan-dalàna ho antsika vahoaka tsy ankanavaka na misy klema na tsisy klema na viavy na lilahy dia efa agnatin'ny manavanana ny candidat numéro 3 ny mambolavolan'izany indrindra moa zany fa miaino ny fehi-kevitra ny sosi-kevitra avy amintsika vahoaka tanatin'ny ty mandat zay diavinay ty koa nisy koa ny volavolan-dalàna maro samihafa ho an'ny tantsaha takagny tsika moa andreny vohitra fanazanana ty zany vahoaka koa ivahoakantsika agny ambany vohitra misy lalàna mikasika tantsaha tagna mikasika toka gasy mikasika raha karan'izany tiako tenena am'izay zany hoe tsy vaovao raha mamagène ary za koa mahita fa tsy vaovao amin'ny zamanjaza ny magnano resaka fagnanaovan-dalàna zany satria izy niasa tao amin'ny FDL nandritra ny taona maro alohana gouverneur ananjy taty Atsinanana zany hoe olona efa zatra ny serasera tamin'ny collectivité décentralisée na ireo bentanà na sy ny sisa zany amina resaka hoe etaetam-bahoaka mba hafana mamolavola lalàna ho antsika vahoaka zay zany no fahitako ananjy ka tsy manano sarotra ho an'ny candidat numéro 3 zany ny fagnanaovana lalàna izany le izy tsara ihany resana an'le resaka famoronan'asa satria nahoana raha iresaka atsika fampandrosoana an'ity Tomasina ty dia zava-dehibe aloha zay famoronan'asa zay nyandraiky sombavambahoaka moa dia am'izay tolo-dalàna zay fa ny raha tiako ampatsiahivina fotsiny dia hoe ho an'ny tanàna ohatran'ny Tomasina ny vahaolagna amin'ny famoronan'asa dia miainga be dia be amin'io resaka angovo io somary lalindalina fa dia tena tsy maintsy zay io ary zay sy mamagène reto dia agnisany efa tagnatin'ny fotoana lava no niadiana miaraka tamin'ny ray aman-dreny teto an-tanàna taketo ny makasika an'io volo be deux io misy moa mbola misandoka koa hoe avy tamin'zareo koa izy no navitan'io fa zay aloha dia sady niady an'io no vavolombelona ny fagnanaovana somian'io tao iavoloha zay mianada izao ka io zany aloha dia ady hotohizana ny azahoan'ny Tomasina ampahany petsaka ary ny ampalakilaky ny fametrahana sy fahazahoana ny angovo satria rehefa mitsangana aketo aby ny resaka rehefa tonga aketo io angovo dia ho atidolona ireo orinasa lehibe reo ireo orinasa lehibe Antananarivo koa io aneka tonga eto am-port eto daholo tonga ny akora ny matière première an'zareo fa matozy io mbola andesin'zareo miakatragny mbola mandeha mandany vola amina transport dia satria le angovontsika eto no mbola ilana ezaka dia ray korana zany atsika famoronan'asa dia io aloha zany no efa ezaka natao ary mbola tohizana ny mba ampalakilaky ny fiodignany io volobe de io fa tamin'ny zao teo agnivon'ny faritra dia efa nanangana ihany koa ny MEFRA na ny maison de l'emploi et de formation de la région Atsinanana io zany dia rafitra napetraka mba agnamora ny serasera ny tanora na vita fianarana mitady asa am'ireo orinasa lehibe izay mitady mpiasa ny raha misy antsika aketo matetika dia tsy regny aby hoe mitady asa re zareo ary fa ono ny arignesana anazy dia ny fisian'ny maison de l'emploi et de formation
dia ao agnatin'ny maison io daholo zany manomboka zao ny appel la candidature fa tsy vitan'izany fa mamolavola koa io formation ho an'ny tanorantsika satria agnisan'ny raha nampimenimenana antsika taketo tamin'ny fotoan'androny de hoe arô mpagnano soudure aby de aragnina avy an-Tananarivo aragnina avy an-dafy satria tsy managna an'le fahaiza manao takiny le orinasa antsika de io maison de l'emploi et de formation io ihany koa no ifandray amin'ilay orinasa lehibe mitady mpiasa dia agnome le fiofanana ho an'ny tanora mifagnaraka amin'ny filan'ilay orinasa goavana ka araka ny nambarako zegny asa efa namboarina daholo zany ka tsisy raha ho sarotra koza ny andefa volavolan-dalàna makasika an'izany ho an'ny tombotsoan'ny Tomasina raha izay fijery ny resadrisakitsika zay efa misasaka sady aloha fotoana efa ohatrany efa ny tsy mba zaza ny ila tongotra satria efa ohatrany tady forosy lahatra ny olona efany de zavatra tena maika zany zao a tsy mety andeha le fampandrosoana ny satria hatramin'izay nina ny antony a nisy an'lay atao hoe fitsinjara-pahefana somary ny coince angamba raha fiteny azy hoe any ambony any foana nareo nefa tena vonona ty ampandrosan'ny Tomasina fa anahoana re ny fiadivanareo menada atao hoe nareo menada mihitsy any Tsimbazaza io a fiadivanareo menada any Tsimbazaza de hoe tena piaro ranga le fitsinjara-pahefana fa Tomasina io fa maika isaoty alavitra be satria efa betsaka ny zavatra hoe no tany sainareo teo anahoana re fomba fiasanareo profo voalohany angambany iporfotsika hoe tsy lavitra tsy sarotra amintsika ny angataka an'izany amin'ny fitondram-panjakana raha nisy angambany conseil du ministre décentralisé voalohany indrindra tamin'ity taona tya de taty Tomasina no nanaovan'ny fitondram-panjakana an'izany zay zany midika fa efa hitataratra sahady ny endrikendriky ny fiaraha-miasan'ny candidat numéro 3 mamazana mifagnampy amin'ny zamanjaza tonga de action amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana hitahita sahady zany ny endrikendrika hoe mbola vo conseil de ministre raha de fa natao décentralisé na taty amintsika taty ny nanomboana anazy ohatran'izany koa ny resaka araky ny teneniko teo moa zany hoe rehefa misy zavatra angatahina amin'ny président de raha zato isan-jato ny zavatra angatahina ny fitopolo isan-jatony io azo foana mivaly foana le fangatahana noho n'iny noho ny zanakan-trano de miaino an'le fangatahana ny fitondram-panjakana efa maro ny tany saiko teo nanomboka tany amin'ny transition et tout ça zay hoe fiadina babo mba mila ny anjarany ka eto ianao manontany hoe ny fitsinjaram-pahefana mino sy manantena izay fa tsy anany sarotra ho anay ny angataka an'izany raha ireo profo efa voalazanay teo aloha ireo mifandraika tonga di amteko angamba aloha namana prud'homme hoe tsara ihany aloha ny afantarantsika an'izany fa fitsinjaram-pahefana io dia atao amin'ny teny baiko hoe processus ny zava-dehibe aloha de hoe ny fitondram-panjakana zay mijoro de manana ny atao hoe finiavana ara-politika volonté politique ankasitratsika raha mandreny Pierrot Rajonarvelo prime ministre lefitra teo aloha fa azotsika atao misy hoe zamany fitsinjaram-pahefana zany zamanjaza koa izy amin'ny raha zany satria nisahagna ny départementa ny fitsinjaram-pahefana izy tamin'izay fotoana zay ary agnisany efa niady mafy anio fizakan-tegna amparitra na autonomie des régions des collectivités io ary amintsika zao raha ny lalàna misy eto amin'ny firenena makasika ny fitsinjaram-pahefana dia efa feno ny fepetra ahafahany Madagasikara miaigna n'izany fitsinjaram-pahefana zay efa feno ny fepetra raha araka ny lalàna fa amin'ny maha processus anazy dia mbola marobe reo ataontsika hoe mesure d'accompagnement raha zay malaza anazy zay tsy maintsy mbola mifanindran-dalana amin'izany
raha mamaky ny lalàna makasika ny fizaram-pahefanana antsika efa ho 20 mahery ireo etra sy aba navela ny fanjakana Foibe ho raisy ny commune sy ny faritra mba ahafahany mavelon-tena sy mampandroso ny faritra nisy anazy. Efa 20 mahery ireo etra sy aba. Zava-misy anefa rehefa midina agnatin'ny commune anao dia rehefa zavanao ny tahana fampidiran-ketra dia ambany dia ambany. Tsy fahadisoan'ny fanjakana tsolo zany fa misy fagnamafisana fahaiza manao tantsoroka tokony amboarina eny agnivon'ny vondrom-paritra tsy zaram-pahefana ka hita sy tsapa zany fa mbola mila ezaka ny tena fiainana sy fampiarana ny fizaram-pahefana dia izahay candidat mama jeune sy zamadaza numéro 3 aloha dia mitovy amin'le teo ihany efa adinay isan'andro ny ahafahan'ny Tomasina ahafahan'ny faritra Tsinanana tamin'ny fotoan'androny misitraka ny fampiasana ny tamberimbidy azontsika avy amin'ny fitrandrana ny arenan-kibon'ny tany mba ahafahantsika miatrika avy hatrany ny fampandrosoana. Efa nataonay zany tena ataoko hoe madilo misy ny sofina ny ministra ny fizaram-pahefana sy ny ministra ny arenan-kibon'ny tany amin'izany asany isan'andro misy zany. Rehefa nazahoana vokatra zany raha namaky ny PV ny conseil des ministres décentralisé nareo dia ry amboalohany ery dia efa voalaza zany hoe ankatoavina ny fampiasana ireo commune ny tamberimbidy azo avy amin'ny fitrandrana ny Ambatovia. Efa nataonay zany ary zay koa ny lohalarana amin'izany rehefa tonga tsimba zany. Ny fandinihana toka apetraka mararaka indray zamanjaza tanatin'ireny fampiazakevitra zay nataonareo regny dia nisan'ny ambety teninareo foana hoe tsy maintsy azy 700 nareo amin'ny 27 ny volana May ho avy zao. Samy manana ny fandraisana ananjy olo jiaby amin'izay hoe tsy maintsy mahazo zay 700 zay. Inona ny antony hoe mahatonga nareo miteny hoe tsy maintsy mahazo 700 nefa ny fifidianana mbola tsy mandeha. Efa misy moa tamin'ny latsinain'ny Pentecôte teo fa hoe etsika manokana misy nataonareo hoe poadroa ny fandraisana. Inona mety antony mahatonga nareo manantena hoe azo 700 zay. Ampy kely le ny Patrick. Tsy midika ve zany fa auto proclamation ihany koa amma fifaninanana ara-pifidianana anazy. Ya raisiko satria zany mpiteny an'izay ambety teny zay satria za aloha voalohany olona positive. Je suis une femme positive. Za rehefa magnano raha ambony moral ary misy oam-pitenenantsika gasy hoe mahafisaka ny lela mijoro ny tsara dia araky ny koragna zay za tia mijoro ny tsara dia ohatrany olona mpianatra ihany io rehefa ianao mianatra tsara zany hoe miasa tsara zany raha dikako. Rehefa ianao nagnano révision tsara zany hoe mbola tohizanao le asa tsara ataonao dia normal anao mieritreritra mety mention très bien ngambany na excellence ny note azoko amin'ny fagnadinana ho azy. Dia zay mahatonga anay ambony moral satria tegna nanomboka tamin'ny transition raha mikasika ana manokana nitohizana tamin'ny fanomezam-pitokisana nomeny ny vahoaka ny Toamasina zay sorako hatrany hatrany tamin'ny 2019 mandrakandroany ary mbola vonin-kanoya dia zay mahatonga ny tegnanay ampanetretena mahatoky raha ataontsika amin'ny teny tsotra ngamba dia mahatoky valeur zany izahay satria ny asa tsara tsy nagnano raha tsy nanjary tamin'ny tanànantsika taketo fa niezaka nagnano ny mety sy ny tsara. Ya toizako kely voalohany maloha dia zao ny fifidianana filoham-pirenenany mbola vao tamin'ny novembre ary ny vahoaka ny Tomasina dia ny fidy ny filohan'ny Rajoelina 2.7 isanjato. Sara lena olona maloha zay dia zay reto araka ny korana takeo no candidat natolotry ny vovonana
isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona zay dia efa nambara teo zay olona miasa taketo ny raha vitane tsy raha hoe na vonivonona mbola dinina olona fa hitan'olo maso ary zay na mafy na mora ny raha niaignany vahoaka ny Tomasina de taketo foagna zay nandalo Covid-19 teto zay nitarika an'izany ady zany niatrika ny sosialim-bahoaka tamin'iregny vatsinankonana sy ny vatsi-tsinjo sy ny tosika fameno regny nandalo ny cyclone sy ny ranobe teto zay efa ela na bebe rano ny Tomasina zegny teto zay nanomboka tamin'ny novembre zay tsy ningatany takagny hoe andeha hagnano vadikadika souffleur na karan'izany teto zay na mafy na mora ny raha niaignany vahoakan'ny Tomasina ary hitantsika hatramin'izao mbola be ny faritra Jiborano zay mianada io tsy nizaha foagna na hoe nagnakiana foagna fa efa voatetine daolo ny canal amin'ny tanàna taogna aketo ary efa nitondrasany vahaolagna tsy zay na tonga ny Tomasina Doborano aherigna anahy foagna matoa Doborano ohatran'izao i Tomasina tsy nibe ny tanàna mitondra an'izao tsy gouverneur nitondra 4 taona tsy mama jeune nagnano solombavam-bahoaka na ministre fa adino zay nibe ny tanàna tanomboka tamin'ny 98 99 2000 sy arafa raha namboary zareo tagny no tsy nety de zao antsika miaignany vokany de zao ndraiky zareo mimenimenagna hoe rajoelona ny mahatonga ranodobo le retsy fa ahoana antsika ty zatra mamadibadika sembahoaka zatra mamadibadika sembahoaka de aniane dia vahaolagna amin'andesine voalohany mandeha ny fangadiana ny canal jiaby agny tamin'ny tanàna akagny magnanontania raha koranina zany de azo dinina ho fokontany akagny misy asa tagna maro mandeha agny isaka quartier mangady ny canal Bezaka mangady ny canal du Nord mangady ny canal réservé misy mandeha agny ary amitsika miteny zao efa maromaro andro mandeha ny fangadiana ny canal de Pangalana zay mamakivaky ny tanàna ny Tomasina tsy zay namorona ny olagna fa zay mitondra ny vahaolagna candidat numéro 3 no magnano an'izay fanontaniana rena anjarako sisa tavela apetrako aminareo mianada resaka lalagna amin'ny feny fananantany marara ny vahoaka ihany koa izy io am'izao fotoagna zao zay zany fahavononanareo hiaro ny vahoaka sy hijery akaiky nyty lalagna amin'ny feny fananantany ity raha tsy resaka atsika misy tany vitsivitsy aketo Tomasina no misedra olagna am'izay lafin'ny fananantany zay misy ihany koa ireo ezaka ataon'ny fanjakana am'izao fotoagna zao makasika ny resaka fagnamoragna ny fananantany nareo ve vonina anoana ny ezaka fataon'ny fanjakana sy ireo olagna ara-tany eto amitsika am'izao fotoagna zao satria misy vahoaka hifidy nareo ambonin'ireo toerana reo zay indrindra ny maha-candidat mitovy foto-kevitra amin'ny fitondram-panjakana ny tenanay zay zany tsy faly hoe hitsikera fa manoana an'izay ezaka lazainao efa ataon'ny fanjakana izay mba ho tombotsoany vahoaka iombonany eto moa de isorana ny fitondram-panjakana amin'regny fizarana karatany ho an'ny vahoaka maro efa maromaro raha tsy tenitsika farany teo tamin'ny 9 mars angamba iny taria Tanandava nisy ny anjarany Tamatave 2 Tamatave 1 koa amin'ny resaka fizarana karatany ka ny olona efa manao ihany no toanana fa tsy voatery hoe tsika iraina ka ombako manana questionao moa le izy fa mafisiko le questionao hoe tsy zahay mihitsy no anao volo manorandrana amin'ny zavatra efa atao efa mety ho tombotsoan'ny vahoaka iombonana zay de toananay hatramin'ny farany mba ahazo fahafampo ary mba hiverina amin'ny gasy ny tany zay zaraitsika zay zarain'ny fitondram-panjakana am'izao amafisoko kely zay amafisoko zay satria eo indrindra manko ny tsara hitondrasana fanazavana ho an'ny vahoaka zay mety mbola
misalasala maro anisa aloha de efa resy lahatra fa ny candidat numéro 3 no hofidina mba ahafahana mitondra ny teny sy ny etaeta fa ho an'izay mbola misalasala dia zegny ene no hifidianana candidat numéro 3 satria efa maro miezaka natomboky ny fitondram-panjakana mitarity ny filohampirenena any Rajoelina mikorana zao anao eto hoe resaka sécurisation foncière na ty resaka fananantany ty ezaka sy fahasahiana lehibe no nataony filohan'ny Rajoelina rehefa nanapa-kevitra izy ary vavolombelona zany tamatavy 1 sy tamatavy 2 misy titre zay naherina tamin'ny vahoaka zay efa nagnajary anazy nisitraka titre faobe borne faobe igny cité ara igny botanika igny tamatavy 1 zany fa ny tamatavy 2 ambala manasy ihany koa dia an hectare ny anjatony hectare ny tany no niherina amin'ny vahoaka no fanapahan-kevitra ny filohan'ny Rajoelina ary mbola maro ny dossier en cours ao amin'ny ministère ny fanajariana ny tany de eo le mila lainy vahoaka olona hoe candidat numéro 3 no fidina satria ireo rehefa tonga ao amin'ny assemblée nationale maro anisa ao Tsimbazaza de mitohy ny ezaky ny filohan'ny Rajoelina mitohy ny resaka fananantany fagnerenana anazy amin'ny vahoaka magnajary anazy mitohy ny vatsinankohonana mitohy ny tosika fameno misy olona ne eto Tomasina keto mahazo vola isam-bolana fiahiana sosialy tsy tapaka 9,000 mahery eto amin'ny ty tanàna ty ary fidy ane daolo reo satria mankatifihany any Rajoelina mahazo an'izay tosika fameno zay mitohy ny vatsi-tsinjo mitohy ny recrutement na mpampianatra frama efa andrivony mahery no nirecrutena teto Tomasina tamin'ny mandat voalohany igny milamina ny fiainam-pirenena fa za de miteny aminareo fa iza daholo moa reto hoe zareo moa taloha COCA collectif de candidats zany COCA fa zareo zao zareo fa COMA ndraika collectif de malagasy reo de fa mazava fa raha ireo tonga ao Tsimbazaza dia amongana ny fitondram-panjakana zay mijorona ataony mety tsy azotsika an-tsaigna fa rehefa miongana ny fanjakana de fiainantsika jiaby no mikorontany tondra tegnantsika andavanandro jiaby no mikorontany aherina anahy fogna hoe mety tsy mahafapo le iainantsika zao fa samby afaka miasa aby atsika zao samby afaka mandeha mitady vola aby atsika zao samby afaka mampianatra ny zanany aby atsika zao fa rehefa reo no tonga eo de ho avy ndraiky nikorontana amin'ny firenena dia zareo moa ny mameka an'zareo dia miseza fa ntsika vahoaka de ny fiainantsika no mikorontana ametraka ny vahoaka dans le coma zany mazava ho azy zay le hoe ya ny fantaniko faraparany akoa ngamba satria fa kely de kely le fotoagnantsika sisa tavela mijery atsika mihaino antsika ny vahoaka ny Tomasina jiaby amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fotoana ihany koa ny famaraparanana ny fampielezan-kevitra amin'ny fidianana zay atao amin'ny 7 amby roapolo ny volana May zao itsika inona ary ny fandraisan-dahatra ataonareo mianada ho an'ny vahoaka ny Tomasina mba hifidinareo amin'ny 7 amby roapolo ny volana May ho avy zao mazayna ngamba misaotra averiko ihany olona efa niasa mbola miasa ary voninkiasa zay aloha voalohany faharoa mialatsiny raha agnano ohatra teratera kely za hoe ohatra ny zanaka sy ray aman-dreny ny fitondram-panjakana sy zahay solombavam-bahoaka tsy hoe zahay zanaka fa ohatra ny ataoko ty raha ny ray aman-dreny zany baba zany ny fitondram-panjakana ka manan-janaka roa samihafa izy raika mamaly valy raika manitya de raika ndraika malemy paika zegny raha teneny mianatra tsara l'école de rehefa mangataka zavatra ve apetrako amintsika le fanontaniana hoe iraika maditra sy manity mamaly valy aba igny ahazo ve izy
ary le raika malempeka sy magnaraka mitody manaraka ny tenindray aman-dreny tenin'ny abany ahazo ve izy valazan'ny eritreritra atsika satria tsika samy mamaly any eritreritra fa ilay hendry sy ilay magnaraka ny tenin'ny ray aman-dreniny sy ny tenin'ny abany no mahazo tsodrano no sady koa mahazo zay zavatra angatainy amin'izay etaeta teneniny amin'ny abany fa ny mpamaly valy sy ny mpaniratsira sy ny mpanity mety ho sarotra ihany ka zao ny resako itodiako amintsika vahoakany Toamasina zay mizahany Mama Jeanne keto tandremo sao de dila amile zanaka mpanity aba igny fa ny valiny zany de na misy etaetatsika andesitsika agny amin'ny zay olona mpanity aba zay mety ho sarotra vo ho ahazo na ahazo zegny raha tonga de tsoroko fa ho antsika efa ny rahantsika mahita rehefa misy raha anga ho antsika araky ny teniko teo raha 100 isanjato za tsy azo fa ny 70 isanjato kosa de azo rehefa misy raha angatahina amin'ny aba satria fantany fa olona fidèle aminanjy fantany fa olona mankatoa tenindray aman-dreny ary fantany fa olona magnaja ray aman-dreny ary matoa mitondra ny etaetam-bahoaka aminanjy de fantany fa tegna feon'ny vahoaka tokoatra n'le andesina fa tsy hoe sanatria feon'olo tokany zay agnapiako an'izany agnaba de zao okantsika vahoakany Toamasina tsy ho variana amin'ny feo ambony hoe avo feo dia zany no atao hoe miaro ny vahoakany Toamasina magnasaasa fanjakana de zany no atao hoe miaro ny vahoakany Toamasina tsy vahaolana ho an'ny tanànany Toamasina zay miandrandra fiovana amin'ny fiaignany andavanandro toy ny lalana toy ny kanala toy ny jiro ny ifidy solombavambahoaka mpanohitra tsy vahaolana aza variana amin'ny resaka hafagny antsika fa izy koranina zegny tsy maintsy ny solombavambahoaka tsara korana amin'ny fanjakana nahazo sodrano tamin'ny fanjakana ihany no mavita mandamina sy mitondra ny etaetantsika ary ho tonga hatrany amina vahaolana tsy haiko mampatsiahy antsika fa ho avy aketo ny filoha Andro Rajoelina anolotra amintsika vahoakany Toamasina ny tetikasa zay natao nandritry ny taona maromaro antsoina hoe Miami zay tetikasa iriny ny faritra jiaby eran'ny Madagasikara fa antsika rehetra ny nahazo anazy antsika Toamasina ny nahazo an'io zay itondra ainga mafy be io amin'ny toe-karena sy ny fizahantany eto Toamasina magaga moa de mbola misy olona koa zao say milaza mbola regny mpagnodikodina sembahoaka regny ihany hoe avy amin'ny Miami no mahatonga ny rano be eto Toamasina de ahoana loatra no atao ohatran'izany le vahoaka zay raha jiaby tsara ho an'ny Toamasina zany de atao antsany daholo toerina daholo amena tsiny daholo na amboarina ny lamerio izy Mama Jeanne teo efa tagnatin'ny fanoerana an'izany zany olona zany na amboarina ny boulevard Tsimilao fa tsy mety koa io fa manakansakana ny fizahavany ranomasina na ohatran'izany le ino moa ty le fiarofanina fipetrapetrahana aminazy igny na amboarina ny stade municipal na vadika gymnase couvert zay efa manafaka ao afaka mandray lalao resan'ny pirenena antsika dia ady be koa tantanàna taketo hoe tsy mety io fa ambileo am'le terrain Dobrano ihany mety amin'ny Toamasina satria fantatsika tsara fa stade municipal take rehefa fotoana ohatran'izao dia agnaty rano tanteraka fa de hony io ny magnevany Toamasina le Dobrano imi ka eo le mahatonga anay hoe ifidy antsika amin'ny 29 mai
efa miova zao Tomasina tsy karaha tamin'ny 5 taona lasa zegny kosa fa efa lasa Tomasina mahazony raha zegny antsika am'izao ny atao hoe mahazony raha miaraka amin'ny fitondram-panjakana mijoro tsy manome lamosina fanjakana candidat numéro 3 nahazo tsodrano tamin'ny filohan'ny Rajoelina zanaka andramo matondra ny afatra antsika akô zany antsika no mahazo antoka mahavoavaha anireo olana mampitaregna antsika reo sady araka ny koranany takeo efa manomboka efa nivaly ny ampahany ary tsy mijanona kosa io fa rehefa atsika ny poadroa ny toerana roa dia miazakazaka ny fampandrosoana any Tomasina. Mbola misampina ngamba ny anamafisako ny tokony safidianana ny candidat numéro 3 koa dia araky ny koragnan'ny zamanjaza teo efa nizakena misy vehivavy misy tanora ary misy koa ny antongotongo tiako lehilahy zany lehilahy ato ili mifagnampy zay avy agny amin'ny Grand Sud na Grand Sud-Est na Grand Sud i Lido zay nisolo-tegna ny tanora i zamanjaza moa zanaky ny faritra Antsignanana ny tegnako sady zanaky faritra Antsignanana no zanaky faritra Agnalanjirofo zay zany mahatonga anahy sahy mizaka hoe numéro 3 zany varie be ny candidat ny liste agnatin'ny candidat numéro 3 donc antsika tanora zany de aza misalasala fa voasolotena agnatin'ny candidat numéro 3 ny tanora namantsika no misolotegna zany akokoa tapitra ny fiarahantsika sao dia misy teny farany avy amin'ny zamanjaza ny afatra angamba dia hoe amin'ny fahasivy amby 20 volana May ny fotoana agnanaovantsika ny fifidianana solombavam-bahoaka zay dia magnentana antsika rehetra mba agnefa ny adidy zay tsy mba karaha ny sasany magnentana olona tsy hifidy io fa magnaro zon'olona zany fa vitao ny adidy ary tanterao zany le zonao amin'ny maha olom-pirenena rehefa ao agnatin'ny lisy mpifidianana anao dia tongava mifidy andeso ny karaha-pifidianana raha sagnatria hoe somary lavidavitra fa adjinojino ny toerana ametrahana ny karaha-pifidianana ka rehefa agnaty lisy mpifidianana anao dia tongava andeso ny karaha-panondro andeso ny passeport andeso ny permis fa ekena raha ohatra ka ao agnatin'ny lisy mpifidianana anao fa rehefa tonga akao ndraiky aza mizaha numéro hafa numéro 3 aherigna amitsika agnaty salina aty numéro firy numéro firy zay ihany no vahaolana amitsika makasika an'izay dia araka ny nambarany teo moa zany rehefa mizaha an'ilay bulletin unique anareo na le bulletin tokana dia numéro 3 no antegnategna ivony magnisa roa anareo avy ambony dia antegnategna keo numéro 3 magnisa roa anareo avy ambany dia antegnategna keo dia izy raika ihany no misy viavy be tsy mitsaraka sara tareha agnatin'io bulletin misy ankasitrahantsika ireto mpirotro-sakafo fidiana candidat natolotry ny vovonana Irmara isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina eo ny atombotsika avy ary amin'ny afara Willy mifanampy zay eo anaty zany lisitra izany eo ko Lido tonga de action ary makato amin'ny zamanjaza isika ny vahiny teto ary tsy izakory fa ilay zokony amin'ny asa dia ny mamasoenina na i Ramatoa Irma izy ireo no vahintsika tato anaty zao fandarana izao nandresy lahatra anao amin'ny androtsaka ny larana fahatelo amin'ny 7 amby 20 May ary efa entsika teo ny afatra ho an'izany lisitra izany satria vonon-kiady vonon-kiasa ary vonon-kanompo ny tanàna ny Tomasina izy ireo ankasana ianareo nanaiky nitafa vetivety taminay teto ny fotoana manapetra ary ianareo koa mbola maro adidy sy maro andraikitra hosanina miandry anareo koa ny vahoaka any ambadimbadika any ka dia ankasitrana ianareo tompoko teny kely farany ary aloha amarantsika izy
numéro 3 ihany ny antsika 29 mai aza miala mama jeune mifagnampy amin'ny zamanjaza fa tonga de action amin'ny fampandrosoana ny tanàna ny Tamatave.